Ny tetikasa RTA izay efa tsy mifaravola dia manolotra ho anao ny fomba fikiranan'ny masomboly ovy eo anivon'ny orinasa fifamanoro. Misy dingana maromaro ny famokarana masomboly ovy eto amin'ny fifamanoro alohan'ny hatongavana eny amin'ny mpanjifa. Miainga avao amin'ny laboratoara izany, mandalo ny fambolena ao amin'ny sera sy ny fampitomboana azy any amin'ny faritra avo ary ny fampitomboana amin'ny masomboly eo anivon'ny fivondronan'ny tantsaha-mpamokatra masomboly na ny GPS. Arak'izany, dingana iray andalovan'ny famokarana masomboly ovy ny fiaraha-miasa amin'ny fivondronan'ny tantsaha-mpamokatra masomboly. Ho hitantsika manaraka eto ny fanadihadiana fo natao tamina membre iray amin'ny coopérative Mevandroka Vato izay miara-miasa amin'ny fifamanoro amin'izany famokarana masomboly ovy izany. Ramatoa Rasonaria Sanasoa dia membre amin'ny coopérative Mevandroka Vato. Afaka ambaranao aminay ve ny mombamomba izany coopérative izany? Ny coopérative Meva ny foibe toerany dia eto Androka Vato. Coopérative Meva niorina tamin'ny taona 3 ka ny antonasany dia famokarana masomboly, mpamokatra masomboly miara-miasa amin'ny fifamanoro ary ny tanjona ankehitriny dia ho fampiroboroboana ny fiainan'ny tantsaha indrindra amin'ny famokarana masomboly satria rehefa mahazo masomboly salama ny tantsaha afaka mamokatra ho an'ny tegnany manokana koa izy avy eo fa tsy masomboly ihany no vokariny mivoatra isanandro ny tovi-piainany indrindra ny ovy 3 volana dia vola. Marobe ny tantsaha mpamokatra masomboly ety Androka Vato mamokatra ovy dia mividy camion, mividy 4x4, mividy Mazda. Anatin'ny membre zao efa misy manana camion maromaro. Ovy nefa ny vokariny tamin'izay, indrindra ty famokarana masomboly ity izany tena anisan'ny mamelona ny tantsaha tety. Dia manahoana ny fahitanareo ny masomboly izay vokariny fifamanoro? Hatreto aloha ny masomboly ny fifamanoro dia sady tsara, salama, mamokatra tsara. Ny masomboly salama moa dia afaka mamokatra tsara. Salamina ny olombelona rehefa salama dia mamokatra tsara. Ary raha manao fampitanareo ety Atsah zany dia manahoana fahitanareo misy fahasamihafana ve le masomboly avy amin'ny fifamanoro sy le hoe masomboly avy ety ihany no ahodina? Tena misy dia misy tokoa ny fahasamihafana satria ny masomboly avy amin'ny fifamanoro sady vaovao, salama tsara, voara-maso tanteraka, fa ny masomboly vidina ny ivelany kosa dia efa visaka, efa matikapoka ozy ny olona ety dia na milahatra eo Atsah eo ara dia mbola hafa izany ny masomboly hoe tany amin'ny fifamanoro sy masomboly vidina teny amin'ny tena. Ary amin'izao ary le karazana masomboly maromaro ve ny karazana masomboly vokarinareo avy any amin'ny fifamanoro? Ie, amin'izao fotoana izao izany dia maro karazana ny masomboly vokarina avy any amin'ny fifamanoro. Misy karazany marobe, Meva, Magneva, Diamondra, Harena, Maharevo, Martia. Izay izany misy ety amin'izao fotoana izao. Dia mahafa-po anareo ve le vokatra azo avy eo? Ie, mahafa-po. Raha izay ary ny fahitan'ny tantsaha masomboly vokariny fifamanoro dia andeha ho jerentsika manaraka eto ireo dingana alovan'izany masomboly izany alohan'ny hatongavany eny amin'ny tantsaha. Toy izao ny dingana rahandreny masomboly ovy ampiasain'ny tantsaha ireny raha mivoaka avy teto amin'ny fifamanoro izy. Rehefa hita mikaroka fa tsara sy mety eto amin'ny tanitsika ary azahodina vokatra tsara ny karazana ovy iray dia mandefa sationina aty amin'ny laboratoire antsoina hoe laboratoire de culture in vitro izy hanomboana ny famokarana masomboly ovy. Ny tsiron'ny ovy no ampiasaina ato amin'ny laboratoire amin'ity teknika culture in vitro ity na fambolena anaty tavoahangy.
fikarakarana ny tsiron'ovy dia karakaraina aloha fangaro ampiasaina ambolena azy. Io fangaro io dia amboarina atao amin'ny laboratoara ka ny fangarony dia simika avokoa ny ankamaroany. Lanjaina tsirairay ny singa simika ary araraka tsirairay ao anaty rano, afangarona tsara dia afanaina ary avy eo dia zarazaraina amin'ny tavoahangy kely na bocal. Rehefa vita izay dia andrahoina mandritra ny 20 minitra amin'ny hafanana 570 degré. Rehefa vita indray izay dia entina any amin'ny efitra fikarakarana masomboly izay mbola ao amin'ny laboratoara ihany. Karakaraina manaraka ny karazana fanafody sy rano anadiovana ny tsiron'ovy. Ao ny alcool, dia ao koa ny rano voadio ary ao ny eau de javel. Alaina ilay tsiron'ovy dia ampandalovina amin'ireo fanafody sy rano ireo mandritra ny fotoana voafetra. Rehefa vita izay dia tapatapahana ilay tsiron'ovy ary ambolena ao anaty tavoahangy kely misy ilay fangaro efa nikarakaraina teo. Apetraka ao amin'ny efitrano iray izay efa voakarakara sy voatokana ho an'ity teknika ity ilay tavoahangy misy ny tsiron'ovy teo ary izany dia mandritra ny 2 volana. Tapitra izay 2 volana izay dia mahazo zava-maniry feno, izany hoe misy raviny, misy tahony ary koa misy vakany. Mbola ampitomboana amin'ny laboratoara aloha zava-maniry teo io amin'ny alalan'ny fanaovana bouture, izany hoe tapatapahana isaky ny taona indray ilay ovy kely. Rehefa azo ilay potira kely dia ambolena indray ao anaty bocal rehefa misy ilay fangaro vaovao. Apetraka mandritra ny 2 volana indray izany amin'ilay efitra voatokana. Toy izay izany ny fikarakarana ny masomboly ovy ao amin'ny laboratoara. Rehefa tapitra indray io 2 volana io ka efa maro ny ovy kely azo avy ao amin'ny laboratoara dia tsy atao bouture intsony fa avoaka ao amin'ny laboratoara dia ambolena ao amin'ny serre. Ao amin'ny serre ao dia misy fikarakarana maro sy manokana izay tsy maintsy atao alohan'ny fambolena. Diovina tsara aloha ny serre avy misy ovy, esorina ny tany efa miasa sy ny fanambanina izay vatokely sy pozolanina ary traitena fanafody avy io serre. Soloina vaovao indray ny fanambanina ary mikarakara ny tany ambolena ny ovy kely avy eo. Toy izao ny fangaron'ny tany ampiasaina amin'ny serre: fasika iray apatelina dia tany mainty 2 apatelina, asiana dolomie kely ary afangaro tsara avy eo. Vita izay dia traitena amin'ny entona mandritra ny 2 ora amin'ny hafanana 20 degré Celsius, izay vao azo ampiasaina amin'ny serre amin'ny tany ambolena ny ovy kely. Esorina ao anaty bocal ny ovy kely, sasana amin'ny rano ny fakany ary atsaika tsirairay famboly azy eo amin'ny serre. Maniry ao anatin'ny serre ao ny ovy kely ary rehefa mahatratra 2 volana eo dia torofana amin'ny tany efa nitraitena tamin'ny entona ihany. Ny voly ovy ao amin'ny serre dia traitena fanafody matetika mba hahazahoana masomboly salama tsara. Dia mba hahazahoana izay masomboly salama tsara izay ihany dia mila fitandrimana tsara ny fivezivezena amin'ny faritra ny serre. Ny faharetan'ny voly ovy ao amin'ny serre dia mitovy amin'ny voly ovy eny an-tsaha ihany, 3 volana sy tapany ka hatramin'ny 4 bolana arakaraka ny karazany. Ny ovy azo avy amin'izany dia ovy kely antsoina hoe mini tubercule. Vodiny ovy kely io dia io no antsoina hoe masomboly lohany. Ilay vodiny ovy kely azo avy amin'ny serre teo dia ambolena any amin'ny toerana sy mety amin'ny ovy ho fampitomboana azy indray mba hahazoana vokatra betsaka sy tsara amin'izay.
rehefa ho ampitomboana ilay vokatra azo avy amin'ny toerana hafa teo a dia eo izany manomboka ny fiaraha-miasa amin'ny fifindronan'ny tatsapa-mokatra masom-boly na ny GPS.